Ivadika eo amin'ny taranjan'olo tokana kosaindrentsika manomboka eto ny taranja taekwondo ITF dia nanambahiny nandritra ity herinandro ity Paul Euler izay manampahaizana allemand izy ity sady filoha-hevitry ny fédération iraisam-pirenena mandalo eto Madagasikara ny zarany traikefany ho an'ny mpiatroka taekwondo ITF eto Madagasikara ny tenany nandritra ny 3 andro. Telo andro ny zarany traikefany teto Madagasikara i Paul Euler ilay teratany allemand manampahaizana amin'ny taekwondo ITF sady filoha-hevitry ny fédération iraisam-pirenena ny taranja taekwondo ITF. The punch goes to the solar plexus line, shoulder height. Mariny zany mandalo eto tokoa ny Grand Master Paul Euler ceinture noire 9e dan. Ny zavatra omeny zany dia tena fatoka tanteraka mihitsy amin'ny atsipirian'ny taekwondo ary faharoa manarakaraka an'izay ny iopanan'ny fiofanana betsaka indrindra zany dia mikasika ny fitsaranana ny arbitrage sy ny fifaninanana ny fizotry ny fiofanana zany hatreto mizotra tsara ara-dalàna. Inona no tanjona tiana hotratrarina zany ao aorian'ny fandalovany ty expert allemand ty? Ny tanjona hotratrarina zany amin'ny fandalovany ty expert allemand ty dia ny fanatsarana indrindrindrindra ny fiatrehana fifaninanana indrindrindrindra eo amin'ny lafiny fitsaranana ny arbitrage zany. Ty ohatra atsika zany dia iedina ny coupe-ny ITF Madagascar Association aorianan'izay dia mbola isy zany any amin'ny volana Jona match test na tena hitsapana sy akana zany ireo ekipa izay andrafitra n'ilay ITF Madagascar Association izay hiatrika ny Coupe d'Afrique ary aorianan'izay dia ny fiatrehana ny Coupe du Monde. Coupe d'Afrique moa volana Aogositra ary ny Coupe du Monde ny volana Oktobra. Manam-pikasana zany tsika andray anjara ao anatin'ireo. Fiofanana izay notariany niompana tanteraka tamin'ny teknika fototra sy ny fahaiza-mitsara ity taranja ity no nitanterahany teto Madagasikara nanomboka ny alakamisy teo. Tamin'ity androany ity araka izany dia mbola nisy ny fampiarana ny traikefa izay nomeny ity expert allemand ity ka nisy ny faninanana izay nitanterahana tetsy amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina. Mbola tsy tonga eto am-pelantanana moa ny vokatra amin'izany faninanana izany.